Ao anatin'ny vaovao samihafa kosa Raim-pianakaviana iray no nirehitra kilan'ny tetsy Antaninarenina androany maraina tokony tamin'ny efatrora sy sasany teo eo. Izany moa raha ny fantatra dia vokatry ny fitaninana afoarantsika avy hatrany ara-mony antsipirian'ity vaovao iray ity. Lala no anarana ahafantarany maro azy, 17 taona, manambady, mananjanaka valy-mianadahy izy, ary mipetraka eny Tanjombato. Mpiambina no asa fivelomany. Marina fa miambina ao amin'ny la Ribaudière Restaurant Hotel ity lehilahy izay niaran-doza ity, ary tao anatin'ny ora fiasana izy no niaran'ny loza izao. Amin'ny mahampiambina azy dia miditra amin'ny enora ariva ary mirava amin'ny 7 ora maraina ny tenany, ka efa 4 taona no niasany tao amin'ity hotely ity. Noho ny atsika dia mandrehitra afo ireo mpiambina rehefa alina, ka tsy fantatra izay nahatonga ny loza. Ka olona sendra nandalo nahita ity Raim-pianakaviana ity izay nirehitra teo am-pitaninana hafa, hoy nambaran'ny mpiara-miasa aminy. Ny zava-misy ny tena marina zany ny hitako zay niara-miasa teo tamin'ny alina. Dia teo foana zay ziska tamin'ny 3 maraina. Mbola samy mipetrapetraka teo, maromaro zay ny teo. Dia nisy tômôbila tonga zany aka kilan'ny tato amin'ny chambre tato anatiny tato. Dia tonga le chauffeur dia hoe zaho izy aka kilan'ny efatra. Eny araha dia lasa zany midina satria rehefa misy kilan'ny mandeha mantsy dia fiena daholo le édition ny ohatr'izany hoe no efa réglé le olona sady tsy réglé alohan'ny andeha hiala amin'le trano. Dia mipetrapetraka tao an-trano aho zany tamin'ny fotoana io. Dia nidina le kilan'ny tamin'ny 4 maraina. Dia nalefako. Dia za nandefana azy tamin'ny 4 maraina mbola nahita n'io namana io mbola velona. Mbola tsy maninona. Mifa matory zany fijereko anazy. Dia nalefako le kilan'ny tamin'ny 4 dia lasa. Dia niverina tao an-trano. Dia mipetrapetraka ao amin'ny réception dia milalao ny téléphone-ako ity. Dia nisy fotoana naharisy toro kely anah ngamba tsy haiko eo amin'ny ampefakadiny. Dia nisy ansanso amin'izay teto amin'ny vavahadinay hoe vonjeo ity fa mirehitra le misy olona mirehitra io. Dia niazakazaka niakatra dia kanjo. 20 taona nanaovana ny asa fiambena ity Raim-pianakaviana ity, hoy ny nambaran'ny iray tamin'ny fianakaviana. Tsy nanana olona tamin'izany izy, na teo amin'ny toeram-piasana, na teo anivon'ny fiarahamonina ho izatrany izy. Efa tonga tena toerana ampitandro ny filaminana tokony ho tamin'ny 5 ora maraina, nijery mitoetra raha, hoy ny nambaran'ireo mpiara-miasa taminy.